Navotran'ireo mpianatra tetsy anivon'ny sekoly Les Jacynthes teenager nandritra ny famaranana ny taom-pianarana 7 20 ny fitafy isan-karazany manerana ny nosy nararotana tao anatin'ity fety ny raisan'ny rehetra ity ihany koa ny fanomezana mari-pankasitrahana ho an'ireo mpianatra nanao ezaka be tao anatin'izay taom-pianaran'izay. Ny satona dia fety sekoly no nentina namaranana ny taom-pianarana tao amin'ny sekoly tsy miankina Les Jacynthes teenager ety Manaritsilo anaty azy. Azo nampiavaka ity fety ity ny nanehon'ireo mpianatra ny fanamiana miavaka isa-paritra eto amin'ny nosy. Tsara ny vokatra teo amin'ny fanampiana isan'ambaratonga ho ny talen'ny sekoly. Ho an'ny fanadinana CPE izay notanterahana tamin'ny 2010 lasa teo ary antenainy ny ministera ny fanabeazana fa ho avoaka amin'ity herinandro ity ny voka-panadinana dia tena tsara ny taparisihan'ny ankizy miatrika amin'ny fanadinana ary ho an'ny BBC sy seconde izay ho tanterahana amin'ny telo ka hatramin'ny fahaenina volana septambra kosa dia efa mivonona hiatrika an'izany na ny ankizy indrindra ary izahay mpampianatra ihany koa. Asabotsy 20 aogositra 2024 taona andro natokanay eto amin'ny sekoly Les Jacynthes teenager anaty Asosotra amaranana ny taom-pianarana 7 20 ty taona 7 ity izay niaina natao anaty safoty fotoana na teo amin'ny lafim-piainana andavanandro izany na hoan'ny teo amin'ny fiainan'ny sekoly mpampianatra ray aman-dreny dia nefa dia ninisana teny izay fa ny voka-panadinana dia tsara satria 500 ny taux de redoublement hatrany amin'ny primaire ka hatrany amin'ny secondaire. Nisy surprise omenandray aman-dreny izany tamin'ity fotoana ity hoe ho an'izay ray aman-dreny manoratra anarana zanany na manavao fisoratananarana mandritra ny volana septambra io dia azo fihenam-bidy na réduction ny fidirana ho an'ny taom-pianarana moa dia amin'ny 20 novambra 2024. Taoriny ny famaranana ny fety sekoly moa dia tsy adin'ireo fikambanan'ny ray aman-dreny sy mpianatra sy ireo mpandraraha amin'ny sekoly no nanome fankasitrahana ireo mpianatra mendrika sy nahazo vokatra tsara teo amin'ny sekoly ary dia nifaranana tamin'ny fizarana ny bulletin moa izany. Nampatsevy ny talen'ny sekoly ny fisokafan'ny fisoratana anarana amin'ny fidirana taona manaraka eo amin'ny sekoly Les Jacynthes teenager.